zay ny amin'iny fa ny fiarahamonimpirenena kosa dia tokony hanana solotena iray ao anatin'ny filan-kevitra momba ny mpitsara na ny CSM no ahafantarantsika azy araka ny voalazan'ny lalàna. Raha ny fanazavan'izy ireo hatrany anefa dia olona tsy nofidian'izy ireo no solotenan'izy ireo anatin'izay CSM izay rahantsika ny tatom-panazavana. Napeo ny fivondronam-be nasionaly ny fiarahamonim-pirenena na ny plateforme nationale de la société civile de Madagascar manoloana ny raha fanendrena ny solotena ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny conseil supérieur de la magistrature. Raha ny fanazavana raha tokony ny mpahay lalàna Djoar Valson no voafidin'ny fiarahamonim-pirenena ny solotena azy ireo anivon'ny CSM dia ny sololokafo zany. Ny plateforme zany na ny voifiraisana nangatahany CSM misy taratasy zay isaky ny vitany mandat ray anao ny fanendrena le solitenany fiarahamonim-pirenena araka ny lalàna satria misy zany lalàna dia nataonay tokoa izy tamin'ity zany nanao an'le fanendrena zay désignation misy comité de recrutement ny masotivana tadavina amin'le olona zany dia olona na juriste na sociologue formation sociale dia mahafantatra tsara ny tontolo ny fitsarana ary mahay ny amin'ny fitsarana dia olona manao ny marina mazava ho azy sy mahitsy ary farany olona manana fahasahiana iaro zay ny tena tedavina iaro ny tombontsoan'ny vahoaka manakatao amin'ny fitsarana zany hoe justiciable zay ny tena tedavina amin'izy io dia nzay no voatendrinay izy tamin'ny farany volana novembre tamin'ny herintaona zay no efa voalaza tsara ato dia tsy nekeny zareo fa kafa zao amin'izao fotoana zao no ao ary indrindrindrindra vao nanomboka le fivoriana voalohan'le mandat vaovao tamin'ny début décembre dia efa tsy natsona le olona mitendrenay efa io olona mitendrenay io dia mandresy lahatra anay mihitsy any fahaizany ny fanaovana marina sy ny fahasahiana dia zao fantatray zany fa misy dia nangataka fiaonana ny voifiraisana tamin'ny ministra fa tsy namaly mihitsy ny ministra hatramin'izao. Manao fanairana amin'ny ministra fitsarana no Elina Ramanantena Soa izay filoha lefitry ny CSM ary ny sehatra rehetra miasa amin'ny fametrahana ny fanjakana tan-dalàna ny fivondrona ny fiarahamonim-pirenena PFNOSCM voifiraisana. Dia zao zany zay manontany ny ministra sy ny CSM hoe fa nahoana izy oloha izy ny fikambana misy azy nanaona le processus de recrutement sokatra be ve satria tsisy mahalala io olona zay le olana tsisy mahalala io olona dia zay dia zay zany ny hetsika nataonay androany hoe manontany amin'izay zany fanairana ampalajana ny ministre ny fitsarana izay vice présidente ny CSM koa. Anisan'ny sehatra ny zakan'ny kolikoly indrindra eto amin'ny firenena ny fitsarana ary mahatsapa amin'ny fiarahamonim-pirenena fa ilaina ny itondran'izy ireo ny anjara biriky ho fanarenana ny fitsarana. Tsy ny solotena nofidiana nefa ny tafiditra ao. Takin'ny fiarahamonim-pirenena araka izany ny hamoahana ny marina momba ny fanendrena ny kambana amin'ny CSM avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Nisongadina indrindra ireo nandritra ny fihaonana tamin'ny mpano gazety izay nitanterahany PFNOSCM voifiraisana androany teny Antsakaviro.